Andriamanitra ny amin'ny fotoam-pivavahana androany ity dia andaontsika rehetra hiaraka hitehaka mafy be ho an'Andriamanitra. Raha mbola misy mafy noho izany dia ataovy ihany. Jesosy, Jesosy, tia anay, momba anay, mandrakizay, sa tsy zany ve, sa tsy zany ve. Alleluia. Dia miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, miaraba anareo izay tonga somatsara ato amin'ity tranon'Andriamanitra ity, ary miaraba anareo ihany koa izay any tokantrano any ka manaraka an'izao fotoam-pivavahana izao amin'ny alalan'ny fahitalavitra na amin'ny alalan'ny Facebook na amin'ny alalan'ny YouTube. Hoy aho aminareo, ny Andriamanitra izay vavantsika dia asa dino fa miaraka amintsika izy. Hoy izy, na aiza no iangonany roa na ny telo amin'ny anarako dia aiza izy, eo voany aho. Miaraka amintsika eto ny Andriamantsika Jesosy Kristy no anarany, ary amin'ny alalan'i Jesosy io dia izy zavatra lehibe sy mahagaga hitranga eto androany. Famonjena ny fanahinao, fanasitrananao izay marary, fanafahananao. Amen. Ary misy andreto ekipa reto moa miaraka amiko eto hideran'ny tompo, hitarika antsika rehetra mba hidera. Aoka lompotompo amin'ny fonao rehetra mihitsy anao, fa isy zavatra ho ataon'Andriamanitra eto. Ndao hivavaka vetrantsika rehetra tompoko. Rainay malala, rainay masina, rainay izay ny an-danitra, misotranao izay ny amin'ny fotoan'androany, fotoam-pivavahana lehibe izay hitondranao anay, ka androany azy dia hita ny voninahitrao zahay, ahita ny herinao zahay, ahita ny fakakanao zahay, ahita ny tanana magaga zahay, fahasoavana na fahasoavana ny fiainanay androany. Halleluia, halleluia. Misaotra ray malala amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amin'izao fotoan'izao tsika dia hitsangana hideran'ny tompo. Vonina ve anareo? Hira anankitelo be izao no irantsika manome voninahitran'Andriamanitra. Hira mitohy ka dia reso fanentanana avy ety amin'ny loana, aroka andray anjara ho amin'ny famponana tompo amin'ny alalan'ny fiderana isika. Alefa tompoko. Halleluia. Dia iraina Jesosy menazy ny voninahitra. Amen. Eny tompoko dia mbola fifaliana ho anay an-trano ny manamafy ny arahaba izay efa nataon'ny mpanompon'Andriamanitra teo. Anao izay tonga eto hanompo an'Andriamanitra, ho anao ihany koa tokantrano dia fifaliana ho anay an-trano manolotra ny arahaba mboperatsoa anao mino fa hiasa ao tokantranonao Jesosy. Ary eto ihany koa tompo androany hiasa aminao eto amin'ity toerana ity. Amen. Halleluia. Tiako ny mampahery anao androany hoe efa mandray any 3 volana farany zao tsika. Mety hoe misy ny rava, misy mipotika, ary misy ny tena hoe tao anatin'ny faketrahana, fa zao hoe tadidio fa ianao dia olona efa voatsodrano tena pendohan'ny taona. Sa tsy zany ve? Efa voatsodrano ianao. Fito be zao ny isan'ny tsodrano izay nataon'ny mpanompon'Andriamanitra ao antsika. Raha mbola sy tanteraka izany dia anisany ho tanteraka ao amin'ny fiainanao, anisany ho andray anao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy hiala maina anao satria zanak'i Jesosy. Sa tsy zany ve? Alleluia. Andaontsika hitehaka fahametantsika voninahitra an'Andriamanitra, ilay asa ao amin'ny fiainanao, ilay hiditra tsetra ao amin'ny fiainanao. Hoy taminao dia hoe mety misy ny rava fa zao hanokatra lalana ho anao Jesosy. Mety hisy ny potika fa zao hanokatra lalana ho anao Jesosy. Mety efa nanenjika anao ny fahavalonao fa zao anginy reny eo anatrihan'ny fitahira goavambe izay omany Jesosy ho anao. Amen. Alleluia. Hoy aminao hoe misy lalana be da be sokafan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao satria izy ilay Andriamanitra marina amin'ny teniny. Amen. Andaontsika tompoko hideran'Andriamanitra ame voninahitra anazy avy hatrany. Tuganyandro ni pamutenangai,
Nistagatrinisan Ny fomba ny avi Zao tontolo izao dia milaza fa hoe Tsisy intsony azo atao Tsisy intsony azo atao Eo amin'igny izay tsisy azo ale Manao lalana iana Tompony farany Izay Tompony farany Sesôs Tompony farany Tompony farany Izay Tompony farany Sesôs Tompony farany Tompony farany Manodidina mety laza mihinsy Vitatreo ny mombanao Vitatreo ny mombanao Fa ny zanaka ambony zava-misy Tsy takatriny sainy Ny falipialany Izao tontolo izao dia milaza fa hoe Tsisy intsony ny azo atao Tsisy intsony ny azo atao Eo aminy izay tsisy azo ale Manao lalana iana Tompony teny farany Izay Tompony teny farany Sesôs Tompony teny farany Tompony teny farany Tompony teny farany Izay Tompony teny farany Sesôs Tompony teny farany Tompony teny farany Alléluia, alléluia. Hoy aminao hoe olona miavaka ianao sasy zany ve? Olona miavaka ianao satria nanamboaran' Jesosy toerana manokana ho any an-danitra. Olona sarobidy zany satria Jesosy misy no mikarakara anao. Amen na? Ka hoy aminao hoe mety misy ny zavatra sarotra amin'ny fiainanao, mety misy ny aretina, mety misy ny ady fa zao efa hikarakara an'io Jesosy androany. Amen na? Dia hoy aminao hoe courage fotsiny ianao sasy zany ve? Teneny eo akaikinao hoe courage fotsiny hoe. Amen na? Olona miavaka ianao, olona voatokana ianao, olona nosagain'Andriamanitra manokana ianao, sarobidy ao anaty an'i Jesosy ny fisinao. Amen na? Alléluia. Ndao tsika mbola ederan'i Jesosy avy hatrany tompoko. Dia raha amin'ny rehetra Jesosy mandizy ianao azy, ho raisin'i Jesosy ny fitarana izay atolotra ho azy androany. Uma tata changao
Tsika ny valim-bavaka eo an-tanatsika ny fahasoavana ary tsisy ampiala n'izany tsony eo an-tananao fa efa asika ny fandresena fa nateraka indresika sasany ve Jesosy efa nitondra ny faharesena rehetra efa neto ny fandresenao amen nampandresenao amen halleluja androany dia tiako miteny aminao hoe i Jesosy etopontsika androany io dia izy dia marina amin'ny teniny fa rehefa niteny izy dia hitanao dia ho voatay ianao rehefa niteny izy hamonjy ianao dia ho vonjeny ianao tsy amelanao irery zany mihitsiny izy amen tsy amelanao fa baraka i Jesosy io fa zaho aoren'ny finoanao miankina amin'ny finoanao nandraisanao miankina amin'ny finoanao nandraisanao valim-bavaka tiako milaza aminao androany dia hiditra ao anatinao Jesosy andray fahasoavana be tabe anao androany ao anatin'ny tiry ty dia aorendray ny finoanao hoe tsy misy afa-tsy anao rery any Jesosy aoren'ny finoanao hoe tsy amelanao irery zany Jesosy aoren'ny finoanao hoe ny tompo efa melo lalanao anao tsy amelanao amin'ny asasadalana Jesosy amen andao ataontsika ampifatoana feno ty iray ty dia raha hofonao rehetra Jesosy amen eto ianao Jesosy eto ny herinao Ianao ilay umay aniwar mandrakzay izay lazainao dia zay no ataonao halleluja Jesosy za misy tompo tsy mba mandao tsy mio fa matoky hatramin'ny farany andriamanitra mitsaokanao mitsaokanao matoky loatra anao tsy andao Jesosy matoky loatra tsy andisy fanantena porfonao izany tamin'ny fianako ka tsapako ankehitry matoky loatra anao tsy andao matoky loatra anao tsy andao Jesosy matoky loatra tsy andisy fanantena porfonao izany tamin'ny fianako ka tsapako ankehitry matoky loatra anao tsy andao marina amin'ny teny izy
Andaotsika me voninahitra an Jesosy ity tanana mafitsika ity rahatsika ankalazaitsika anandratatsika tompotoko mafy ntekanao famelantsika voninahitra an Jesosy dia afaka maka toerantsika isika tompoko misaotra sy makasika an'Andriamanitra isika tamin'izay fotoana nanaovantsika fidiarana an'Andriamanitra teo izay ianareo isika raha manompo ny tompo amin'ny alalany fidiarana vokotry ny fo tena ataonao mety fany an-danitra amin'Andriamanitra ny fidiaranao tiako milaza aminao fa aneo ny voninahiny sy ny heriny amintsika Andriamanitra amen maro be mihitsy ireo tantara anaty amin'ny baiboly no manamarina an'izany hoe tao anatin'ilay fidiarana nataon'ireo mpidery dia nitsantsehatra Andriamanitra nampandresy azy ireo zany hoe lefa valo nidirin'Andriamanitra tsehatra ary noresen'Andriamanitra manamarina izany keo tantaran'ry Paoly sy ireo ekipany izay voasambotra ary nampidirina amponja fa tantarain'ny baiboly fa rehefa mamaton'alina iny dia nihira fidiarana zareo sady ny vavaka tena magaga avy hatrany tonga dia nitratsehatra Andriamanitra nozokozoniny nampandalovon'olon-tany lay trano fanagadrana tonga dia tapatapaka amin'ny fatorana tamin'ny tenany reto mpanompon'Andriamanitra reto hatramin'ny hidim-baravarana ary tapatapaka ary nisokatra amin'ny varavarana zany io Andriamanitra ivavahantsika io ka mila midera azy ianao mila mame voninahitra azy amin'ny fiderana ianao amen amen andaotsika ianao hira fiankofana anankiray aorinan'izay dia hivavaka indray sika mbola anamafy ny fanorantsika ny fiainatsika ny tenatsika mba ho an'Andriamanitra sady samy hitsodran'ny fiainana mba haharitra hatramin'ny farany
eo amin'ny fampona an'Andriamanitra. Matoa Jesosy ny teny hoe any boky Matio 1:7 hoe zay maharitra hatramin'ny farany vonjena, satria fantana fa misy amin'ireo olona zay fa niroso nanolo tena ho an'Andriamanitra no raraka eny am-pandehanana, mihitsana eny am-pandehanana, mihemitra na miverin-dalana. Kanefa ny olona tena vonjena dia ireo olona zay nanolo tena ary naharitra hatramin'ny farany. Ka dia hivavaka ho amin'izany isika rehetra tonga eto. Hira ray fiankofana no iarahantsika manao dia hivavakantsika aorinan'izay. Akipimy masinao ao anatin'ny hira iarana manao. Akipimy masinao dia ataontsika amin'ny fo matolo zany hira zany. Andao hivavaka hiaraka isika anamafy ny falorantsika ny fiainatsika fa isika zao dia tsy hemitra mihitsy na inona miseho na inona mitranga. Efa nandalolana faran'izay mafy Joba dia hitantsika ny tantarany fa nitoetra
natahotra n'Andriamanitra nandritry ny fiainany ray mantolo izy fa tsy te ho amin'ny mihitsy ny fanapa-kevitra ny hemitra ny verin-dalana. Olona tahaka izany no tadiavin'Andriamanitra amin'izao taranaka misy antsika izao. Anompan'Andriamanitra hatramin'ny farany. Enga aniaka ho araka izany tokoa ianao ry fiangonana malala tonga eto. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Misaotra anao Andriamanitra, misaotra anao, misaotra anao, misaotra anao, misaotra anao. Anompanao arak'ilay tiany fanahinao. Amen. Amin'izao fotoana fahodiavako izao tena fitaovana ho tanànao Andriamanitra, fitaovana ho tanànao, fitaovana ho tanànao, fitaovana ho tanànao. Alleluia. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Alleluia. Afafaka ny tefolometeny ranona ka isy firovana lehibe ho ataonao Andriamanitra io. Isy firovana lehibe ho ataonao Andriamanitra io. Sutro midina eto amikyo yana iana no fototra ny fandreseko sutro midina iana no fototra ny fandreseko midina fanahy masino midina fanahy masino Andriamanitra ankehitriny eo an-tananao zahay ary ny fanahy izay nanangana Jesosy Kristy zanako tamin'ny maty zany no fanahy ato anatinay ka mamelona anay. Ankehitriny Andriamanitra dia mino zahay fa tsy rery mihitsy fa isanandro dia mitantana anay amin'ny tanakavanana famarinanao ianao. Ary mitetika efa valam-piemitra sy ampiverin-dalana dia andamoka amin'ny anaran'i Jesosy fa rosony ty
mandra-piavan'i Jesosy anompo azy izahay fiangonana RHEFI Androndrakely. Misaotra Andriamanitra mena voninahitra anao. Amen. Amin'izao fotoana izao tsika dia irosoa hitondra ny fanatitra ho anareo izay tokony hitondra ny ampahafolo-karena manosika ty anoloana ety dia tadiarao ny fanomezana ny ampahafolony. Dia tatazana manokana iny toerana moa ny rakitra nandraky be ho anareo izay tsy afaka nanefa izany dia efa hainareo androany ndraky be anareo. Dia ety anoloana ety moa ny boaty-ny émission-tsika rehefa manosika ety anoloana ianao dia afaka mandefa izay vokatra fonao ao izany tompoko. Andaontsika mbola hanao hira anankiray dia irososika hitondra ny ampahafolo-karena.
Alleloia. Dia toka amin'ny fotoana izay anambarana ny tenin'Andriamanitra indray a, ny tenako amin'izao ora izao a, mino ary matoky aho fa manakamarantsika ny tompo, manankolazaina amintsika izy, ary ny teniny izay ambarany lazainy amintsika dia herin'Andriamanitra amonjena anareo izay mino, herin'Andriamanitra anasitranana anareo izay mino, ary herin'Andriamanitra hitondrana fanafahana ho antsika. Amen. Amen. Andao saintsika maka toerana reto namantsika reto a. Elo tsara avy hatrany a, zao teny ambarako aminareo zao. Androany aho a dia hiresaka aminareo ny amin'ilay fanaratsy mahatonga ny olona voailikilika foana. Zay zany ny fampianarana etiko anareo androany, fanazavana ny amin'ireo antony mahatonga ny olona anankiray na ny fianakaviana anankiray a voailikilika foana izy. Amin'ny maha-olon'Andriamanitra antsika aloha hoe isika efa nanolotena ho an'i Jesosy, isika efa nandray an'i Jesosy, isika izay efa manana an'i Jesosy, dia zao zany ny fanentanana anentanako anareo. Ilaina avoaka ary ilaina roana hiala ato anatsika ny fanahy ratsy mahatonga atsika matsapa voailikilika foana. Ilaina avoaka ary ilaina roana, tsy hoe ho amin'ny fiainantsika ary tsy hoe ho amin'ny zavatra rehetra ataontsika na inona ny fanahy ratsy mahatonga atsika voailikilika foana. Na manaona sy manahoana ny herin'izany fanahy ratsy zany, na ilay fanahy ratsy miseho mafy be ireny ka mahatonga anao a mahatsapa-tena victime foana, na ho anivon'ny fianakaviana, na eo anivon'ny mpiaramonina, na any amin'ny toeram-piasana, mahatsapa ianao hoe voailikilika foana ianao. Na ilay fanahy ratsy malefaka fiasa, amin'ny karazana mantsy ny fanahy ratsy, misy ilay malefaka fiasa dia mbola zakanao ny zavatra ratsy entiny, zakanao tsy hainao hoe mafy be aminao le izy. Dia zao ihany ry havanao, amin'ny maha-olon'Andriamanitra antsika tsy tokony hanaiky hipetrahan'izany fanahy ratsy zany isika, na dia fotoana kely monja aza. Tsy tokony hanaiky hipetrahan'izany fanahy ratsy zany, ary tsy tokony hanaovany mission na dia atao hoe maivana be aminao azy a ny zavatra ratsy entiny eo amin'ny fiainanao. Ny tena olon'Andriamanitra mantsy a, ny sitrapon'Andriamanitra dia izy Andriamanitra tsy to, izy Andriamanitra ray, izy Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra, izy fanahy masina, zay ihany no tian'Andriamanitra onona sy toetra ato anatsika. Zay ihany no tian'Andriamanitra hiasa anjaka eo amin'ny fiainantsika iray manontolo sy eo amin'izay zavatra ataontsika iray manontolo. Amen. Amen. Loha zany hoy aho aminareo, ny mety amin'ny maha-olon'Andriamanitra antsika dia tsotra, tsy maintsy avoaka ary tsy maintsy roana ny fanahy ratsy, satria ilay fanahy ratsy mahatonga antsika voailikilika no resana eto, dia aoka ho vonona ianao amin'ity androandroany ity ny amoaka izany fanahy ratsy zany, ny androaka izany fanahy ratsy zany tsy toetra ao anatinao intsony, tsy hita eo amin'ny fiainanao intsony, tsy hita eo amin'izay zavatra ataonao intsony. Raha vonin-kijoranao ka hiady hanohitra dia tiako milaza aminao fa Andriamanitra amoakanao ho mpandresy. Amen. Tsory vavolombelona aminareo vetrany a.
ndre mandeha nisy tovavy anankiray zay tonga tao am'broko nanana olana lehibe mihitsy itovavy io kasany amin'ny asany kasany miany amin'ny toeram-piasana zao nitantarainy tamiko pastera saiko aloha zay mahazo aho izy fa mila vavaka ary mila torevitra avy aty aminao aho am'izao zako tonga atao am'bronao efa mijalijaly mihitsy aho izy izy vao nahita an'io asa iasako io efa tena verevitra tapidalaka re mihitsy aho izy izy aho zay no natonga azy teny efa nijalijaly aho vao nahita an'io asa zay iasako io kanefa pastera am'izao fotoana zao tsy hoe am'izao fotoana zany fa efa tany aloha tany dia iarany anjojay foana ao izy izy ao amin'ny toeram-piasana ny mpiara-miasa amiko ao izy izy nalana vavy dia tsy misy makasitraka za foana no fosafosain'izy ireo ao am-piasana todika atsy fosary todika atsy fosaretsy tsy lahatsy vavy fa dia fosafosa foana nataondreo mpiara-miasa amiko am-piasana tena alan'izy ireo tsy ahoatsahoana mety apastera tsy vitan'izay fa ny mpampiasa ozy izy a dia ohatrany hoe tsy misy olona diso mihitsy ao am-piasanao afa-tsy za rehetra vo misy avitra mitranga dia fa teny enjana teny mafy no ataon'ny mpampiasa fandrahonana oroana no ataon'ny mpampiasa tena mijaly apastera ary am'zozako manatona anao zao izy izy a dia fa tena tapidalaka le ah te hiala am'ilay asako te hiala tsy asa intsony ah kanefa pastera ho aiza ny tany alehako aiza ny tany alehako zaho izy izy a no miantoka ny fatranonay ao amin'ny ray aman-dreny koa mipetraka miantoka ny fatranonay dia aiza ny tany alehako pastera dia inona ny aniko anina inona no ho ataoko fa mba mila vola efa nijalijaly e vo nitany asa io dia hiala ve satria zany ny zavatra nitrako a fianako torohevitra pastera torohevitra inona tokony ataoko ka rehefa nresaka lava be teo zay mianata dia tonga dia azoko tsara mihitsy mahazava amiko ny zava-misy hoe misy fanaratsy mahatonga azy volikilika mipetraka ao anatin'ny ty tovavy ity ary rehefa nresaka ihany koa zahay dia tsy hoe fanaratsy vao omaly na vao tamin'ny taona lasa fa fanaratsy a efa mipetraka tao aminy tany aloha be tany izy io ka raha ohatra tokoa misy fanaratsy mahatonga olona volikilika mbola mipetraka ao anatin'ny olona na mbola miasa ao fiainan'ny olona na miasa amin'izay zavatra ataon'ny olona dia normal be raha ohatra ka alan'ny olona tsahoatsahoana izy raisika ohatra hoe ao amin'ny toeram-piasana ny mpampiasa mankala azy tsahoatsahoana ary raha misy zavatra tsy mety dia zany olona za foana no victime dia nampahafantariko azy a ny fahamarinan'izany dia hoy aho hoe aza mieritreritra miala ianao fa aloha ny fanaratsy no asantsika miala ny fanaratsy no avoakantsika roantsika vavako anao ah dia vita ny vavaka dia nitsofoko rano izy ndao nao miasa andro sabotsy io ndao nao miverina ampiasana latsinainy dia lasa izy ny telefonina izy tompoko ny atoandro sa ny atolakandro ny antso hoe pastera misaotra anao aho tena misaotra pastera fa dia niova be ny fiainako ataon'ny toeram-piasana amen vao teo ambavahady fotsiny aho izy izy dia reny mpiara-miasa amiko tonga dia niaraba zay tsy fanao ny hatram'izay fa mianjonanjona manao vilamaso zany ireo mpiara-miasa amiko ireo kanefa dia niaraba izy ary tsy vitan'izany fa natao mibrady jesoa aho izy izy a dia niara-niditra sady nikorana be zahay nakao amin'ny toeram-piasana teo zany dia fa nahitany hoe
tena nataon'Andriamanitra nandresy aho to amin'ny toeram-piasany andray a dia tena mahafinaritra pastera le mpiara-miasa tsotra be tena tsotra mahafinaritra miara-monina aminy ary na le mpampiasa zay masika be zay masika ary tsy misy olona diso afa-tsy za tena nidera izy gaga tsy mbola isan'izany teo amin'ny fianako izy izy nidera izy nakasitraka izy toizo mety be nataonao toizo mety be nataonao tonga dia azoko ny navetrany hoe niala tokoa ilay fanaratsy mahatonga azy volikilika dia niova ny tantara-piainany halleloia halleloia ry havana malala ry fiangonana tonga eto a tantarako aminareo a fa tsy ny ankonanao mihitsy hoe mivadinao na zanakao na ny ray aman-dreninao na ny rafozanao hoe izy ny ratsy asa raha tantarana aman'olona mety tsara ny olona hoe tena mba ratsy ny vadinao mba ratsy ny zanakao zany mba ratsy ny ray aman-dreninao na ratsy ny rafozanao fa miakabeny raha mbola ao anatin'ny olona anankiray ny fanaratsy karazan'ilay mpanilikilika dia ala ny olona tsahoatsahoany ianao eo amin'ny fiainana ao atokantrano ianao dia alakala ny vadinao tsotro zao fotsiny tsy mba mahita sitraka aminy na ny manoroko anao ary a tsy ataony akory ny mpanampy ao an-trano ray aza no mahita sitraka amin'ny vadinao raha oharina aminao raha mila hevitra ny vadinao hoe inona reny tokony ataontsika loaka amin'ny fety dia tsy mba mihevitra anao mihitsy izy fa ny mpanampy ao an-trano ray ry mba malina vadinao inona ny ataontsika loaka inona ataontsika sakafo amin'ny fety io dia anao taony jery vasoka fotsiny eo dia ndraindray anao mieritreritra eo ratsy toetra ty vadiko ity mba lehilahy manao ahoana re ty lehilahy ity taranak'olona manao ahoana re ty fa za koa tsy mba nanadiady fa vehivavy manao ahoana re ty vehivavy vadiko ity ohatrany tsy mihevitra mihitsy izy hoe ray mpianakaviana atao trano a hafahafa ty vadiko ity ka mba ohatr'zao daholo ve ny rahavaviny a sisy ry havanao tsy ny vadinao na ny zanakao na ny ray aman-dreninao na ny rafozanao ny tena ratsy fa possible mbola misy fanaratsy karazany mahatonga an'ilay olona volikilika mipetraka ao anatinao marina fa efa nanotena ho an' Jesosy ianao tahaka n'ilay ranabaviny tantaraiko taminao teo efa nandrainy Jesosy ika izy efa manina Jesosy ika izy anisan'ny olona mahafana fo ato amin'ity fiangonana misy antsika ity ika izy fa zay ny zavatra iainana zay ny zavatra atrehana satria tsy mbola voaroaka ilay fanaratsy mahatonga azy volikilika mahatonga azy anaovan'ny olona antojozay foana eo amin'ny fiainana ry havana malala androany a raha matsapa-tena fa mbola misy ny fanaratsy tokoa ao aminao na eo amin'ny fiainanao na eo amin'izay zavatra ataonao ry havanao azangatanandro tsy maintsy avoaka isandroany tsy maintsy roany isandroany ary za manaiky fitany devoly ianao ka hoe ny andraisanao fanapaha-kevitra androany dia le fanaratsy mahatokana volikilika hoe le miseho mahery be tena eninao mihitsy hoe victime foana ianao eninao mitena hoe ory sy mijaly ianao fa na dia atao hoe misy eo kely aza nataony eo aminao misy eo madika kely maivana mbola zakanao amin'ny maha-olon'Andriamanitra anao amin'ny maha-olon'Andriamanitra antsika tsy tokony ekena mihitsy hoe mbola isy fanaratsy hipetraka ao anatsika na eo amin'ny fiainantsika na eo amin'izay zavatra ataontsika averiko indray ny mety dia avoaka amin'ny anaran'i Jesosy izy roana amin'ny anaran'i Jesosy izy amen ho amanokana moa dia tena misaotra an'Andriamanitra be mihitsy satria fantatro ny marina fa ny fanaratsy rehetra na inona karazana dia efa resy sady efa voaringan'i Jesosy tamin'ny alalan'ny fahafatesany Jesosy teo ambony azo fijaliana
tafiditra ao anaty izany ilay fanaratsy mahatonga ny olona volikilika. Tena arabaky teny a efa resy sady efa voarigan'i Jesosy tamin'ny alalan'ny fahafatesany teo ambony hazo fijaliana ny fanaratsy rehetra amin'ny karazany. Zao no ambaran'ny Baiboly, Hébreu 2:4-7. Hoy ny Baiboly manao hoe satria manana nofamandrany zaza dia mba nandray izany koa Jesosy mba andringanany amin'ny fahafatesana amin'ny fahafatesana lay manana ny fahafatesana dia ny devoly. Nanapa-kevitra zany ny Tompoandriamanitra, nanapa-kevitra Jesosy mba anaiky ho tonga olombelona, anaiky hitafy nofo sy rà. Inona ny tiany aviany amin'izany? Mba hatonga azy handalo fahafatesana tahaka ny olombelona rehetra. Satria ny programan'Andriamanitra na ny programan'i Jesosy dia hoe amin'ny alalan'ny fahafatesany eo ambony hazo fijaliana. Izay ny tsindriana kely, fa tsy hoe fahafatesana vonono jolahy teny an-dalana, na fahafatesana maty an-drano, na fahafatesana narary, fa hoe fahafatesana eo ambony hazo fijaliana. Amin'ny alalan'izany no entin'Andriamanitra mandringana, manorotoro, mandravarava ny fanaratsy rehetra. Tsindriny manokana amin'izany dia ilay fanaratsy mpitondra fahafatesana. Izay mantsy ny lehibe indrindra, izay mantsy ny ambony indrindra amin'ny herin'ireo fanaratsy ilay mpitondra fahafatesana. Ka rehefa voaringana io dia na inona karazany dia voaringana miaraka amin'izay. Amen. Amen. Zany ange no antony natongan'i Jesosy tsy nahazo azy mihitsy ny fisamborana sy ny fahafatesana tamin'ny izay nandalo tety ambony tany, raha tsy efa tonga ny fotoanan'Andriamanitra. Tantarain'ny Baiboly zao ohatra, rehefa nandreny devoly fateraka Jesosy araka filaza magy izay atao hoe tsy diso, dia hoe izay ilay mpanjaka ny mpanjaka, izay ilay tompony tompo, izay ilay Andriamanitra ny Andriamanitra. Dia hoy ny devoly tamin'ny alalan'ny Herôda mpanjaka, mandehana hoe fitory ny momba an'izao zaza vao nateraka izao, mba ahafantaranay tokony atao, indrindrindrindra moa mba andeha hanatitra volamena sy volafotsy sy miora anko izay ary ankohaka. Izay mihitsy ny teny paikadin'ny devoly. Ny tanjo dia hoe mba ho fantantsara hoe ity le zaza. Dia inona natao? Mila vonoina io, mila vonoina io. Fa tsy natao faty amin'ny alalan'ny zavatra tahaka izany Jesosy Kristy. Dia izay no antony natonga n'Andriamanitra nanomesana ny magy hoe aza mivily mankany amin'ny Herôda ianareo. Ary Maria sy Josefa kosa notoloran'Andriamanitra saina hoe miala teto faingana ianareo dia manjosira any Egypta, fa Herôda mikasa hamono ny zaza. Andriamanitra mantsy amin'ny Andriamanitra azy fatany daholo ny lasa rehetra, ny ankehitriny no avy. Dia lasa nandositra Maria sy Josefa, ary maky kosa tsy niverina nakany amin'ny Herôda mihitsy. Dia izay no antony natonga ny Herôda tesitra, tena romotra dia romotra, ka natonga azy nanapa-kevitra fa tsy maintsy ho vonoina ho aringana avokoa zaza rehetra latsaka ny rotaona teo amin'ny tany sy fanjakana izay no feheziny. Izany ny zavatra nitranga, satria tsy natao faty amin'ny endrika tahaka izany Jesosy Kristy. Tateoriany ela be indray, rehefa lehibe Jesosy dia nanomboka nanao ny asa izay nandranoray azy izy,
nitory filazantsara ny fanjakana tatsy, nitory filazantsara fanjakana teroa, ny vavaka ho an'ny marary namoaka demonia. Dia tamin'izany ny devoly no natsikaritra hoe tena ity mihitsy lay nikasaintsika ny vonoana tamin'izany fotoana izany fa tsy maty. Io izy io, io izy io, jereny ny ataony, jereny ny ataony, jereny ny ataony. Dia impiry moa ny devoly nanome saina, nanome sainan'ireo mpisorona, nanome sainan'ny fariseo, nanome sainan'ny sadoseo, nanome sainan'ny mpanorandalàna mba hisambotra an' Jesosy ahafahana mamono azy. Fa saingy tsy amin'ny elika tahak'izany no fahafatesana tokony andalovan'i Jesosy, hanika ny alamaina foana reto mikasy hisambotra an' Jesosy. Ny alamaina foana. Zao moa tena nataon'i Jesosy, impiry aho no teo amin'ny sinagoga, impiry aho no hitanareo teo amin'ny tempoly, fa tsy nisambotra ianareo satria tsy mbola tonga ny fotoana, tsy mbola tonga ny fotoana. Tamin'ny andro anankiray kosa, raha mivavaka tao amin'ny sany Getsemane Jesosy niaraka tamin'ireo mpianatra, ile fotoana mety amin'Andriamanitra hoe tsy maintsy tonga ny fotoana, tsy maintsy ampandalovana fahafatesana Jesosy. Afahako mandrigana an'ilay manana ny era fahafatesana dia ny devoly. Dia rehefa tonga tao nisamborina Jesosy. Dia nisamborina tahaka fisambotra tsolahy. Sotra moa ny teny Jesosy, azoko atao nge niantso anjely marobe, tsy omby legiona, zany hoe amin'arivona, amin'arivona iaro ahy. Kanefa ahoana no atanteraka soratra masina raha nanao an'izany aho. Dia nanaiky eo samborina Jesosy. Dia voasambotra izy dia nentina ny tsaraina. Ary tamin'ny fifaran'ny fitsarana dia voaka ny didy meloka Jesosy, omboana eo ambony azy fijaliana Jesosy Kristy. Faly be mihitsy ny devoly tamin'izany hoe meloka Jesosy, omboana ambony azy fijaliana Jesosy. Nieritreritra maty zareo fa rehefa maty Jesosy dia vitatreo ny tantaran'i Jesosy, fa ny devoly no manjaka manapaka eto ambony ty tany ity. Efa nisy fotoana ihany nanapa-kevitra Pilato hoe fotoana ny famotsorana olomeloka izao, ka ahoana ny hevitrareo vahoaka ho avototra ve ity lehilahy zay lazainareo hoe mpanjaka ny jiosy ity. Fa ny devoly naprisika ny vahoaka rehetrarehetra hoe tsia aleonay itiolahy ratsy toetra mpamonon'olona itsy no avototra, fa ity lehilahy zay manao azy ho Kristy, ho mpanjaka ny jiosy, omboy, omboy, omboy. Ny vahoaka rehetra mihitsy no niraisaina niaraka ny retona hoe ombo Jesosy. Miteny an'izany zareo satria tonga ny fotoana zay anomboana Jesosy eo ambony azy fijaliana, mba handalo fahafatesana izy, mba ahafahan'Andriamanitra mandriana ny devoly sy ny ekipany amin'ny alalany fahafatesany Jesosy eo ambony azy fijaliana. Ary ny devoly tamin'izany andro zany tsy nisy nalala mihitsy hoe io fahafatesany Jesosy io ange ka hivadika ho zava-doza ho azy ireo hoe tsy fantany, fa ny masaka atao an-tsainy dia hoe omboy, vonoy, omboy, vonoy, omboy, vonoy. Andao nge vakitsika ny voasoratra atao amin'ny Korintianina voalohany toko 2 dia azonareo tsara mihitsy ny marina. 9:9. Korintianina voalohany toko 2 ka ny 9:9. Ary tsy nisy nalala izany ny mpanapaka izao tontolo izao. Devoly voalaza hoe mpanapaka izao tontolo izao. Tsy nisy nalala anty zava-miafina finosiny fahafatesany Jesosy ity. Toyiny fa raha nalala izy dia tsy nombony tamin'ny azo fijaliana ny tompony voninahitra. Raha fantatry ny devoly hoe
mifony zava-miafina ny fahafatesan'i Jesosy. Ary anisan'ny zava-miafina fonosy fahafatesan'i Jesosy dia hoe fandrianana antsika, fanapotena antsika, fanakana antsika tsy hanao misy intsony eto ambony tany. Raha fantany zany io voasoratra io dia tsy inombony tamin'ny azo fijaliana Jesosy Kristy ilay tompony voninahitra. Fa saingy indrisy raha niraraka tany azy tsy azo rofiny intsony. Voaomby teo ambony azo fijaliana Jesosy, nandatsatra teo ambony azo fijaliana Jesosy, maty Jesosy Kristy, nalevina Jesosy Kristy tamin'ny fotoana faty an Jesosy. Niorakoraka ny devoly tena zay noiziny amin'iny, zay noiziny amin'iny, kanto sy napoziny fa raisy valo ndray mpimaso tsy baty ny tantara, tonga dia voatorotoro ny devoly rehetra amin'ny karazany. Resy ny devoly rehetra amin'ny karazany. Halleloia. Amin'izao tsika manao fotoam-pivavahana izao zany, raha ny voalaza amin'ny baiboly no arahana, baiboly izay mirakitra ny tenin'Andriamanitra sady marina no tsy maintsy tanteraka, dia zao no izy. Ny devoly izay ohatrany hoe tsapatsika, hoe mahery be fijerintsika azy, mavita mission migiafy ny fiainatsika, manao sakatsakana ny fiainatsika, mavita mission mampirisika ny olona mba anilikilika atsika, sisa zany devoly zany ry havana amin'izao tsika miteny zao efa voaringana, efa resy. Amena. Tsy miady amin'ny fahavalo mbola mahery be tsika io, fa miady amin'ny fahavalo efa resy. Halleloia. Fisaorantsika n'Andriamanitra no fahasoava lehibe dia andao hiteka mafy dia mafy isika rehetra. Amen, amen. Ka androany zany dia raha nao hetsika tsika amoaka n'io devoly io, androaka n'io devoly io, ilay mahatonga antsika volikilika foana, victime amin'ny ara-tsy-panany olona, ara-tsy-toetrany olona, ivoaka mpandresy anao, voaka mpandresy anao. Tsy amaina mafy be ve sa? Asio teka fara zay mafy be azy. Halleloia. Fa akoatran'izay tsara ny afantarantsika ty tantara ity, fa Jesosy Kristy tamin'izy nalefa tety ambony tany dia be dia be mihitsy ny fanovana netiny, be dia be mihitsy ny fanovana netiny. Ohatra, tonga tety ambony tany izy natao togaota, natao kilasy mpanota, mba tonga ny olona izay mino azy ho afaka amin'ny fahotana, ho afaka amin'ny fiainana manota. Zany nge no antony mahatonga antsika iran'Andriamanitra mba hitory ny filazantsara, mba hanambara ny filazantsara. Satria raha mino an'izany ny olona dia misy herin'Andriamanitra manafaka azy amin'ny fahotana, manafaka azy amin'ny fiainany ratsy. Ny tenako izay mijoro ety alohana moa mitory teny aminareo dia vavolombelona izany. Tenako dia mpanota toy ny mpanota rehetra, olona ratsy toy ny olona ratsy rehetra. Gamany tsy ho tantaraina aminareo no tanosaina aminareo hoe inavy ny adalàna nataoko tamin'izany fotoana izany, fa tena hoe nanana ny fiainana tsy mety ho mason'Andriamanitra. Fa ndray asabotsy, andro asabotsy io, namonjy fotoam-pivavahana tahaka izao dia nanangatanana, nanolo tena ho an'i Jesosy, nanosy tety anoloana. Akory ny havana zava-magaga, fa tamin'iny andro iny ihany tonga dia nisy fanovana be ny fiainako, tonga dia nisy fanovana be, niova ka nandray mandreliko azy gaga nahita niova fa nanino ny alahy, nanino ny alahy. Satria vao tonga tao an-trano nitadiaviko voalohany indrindra dia hoe aiza moa dada le, aiza moa papa le baiboly iny, manana baiboly zay fa tsy sokafana, tsy vakiana, asitrika ary tsy hay tsony hoe aiza misy azy, aiza moa iny baiboly iny, fa nanino ny lahy, fa ina nahazo any lahy. Zay mihitsy teny dadako tamiko. Fa izaho kosa natsapa hoe
teny eo ihany dia niova tonga indray ny alatsinaina ka ny ampianarana dia gaka mpiara-mianatra tamiko fa tsy miteny taka fomba fitenin zareo a tsy manao fihetsika taka fihetsika zareo a zako miaraka amin'ny miaraka amin'ny eo miankinakina tamboho petrapetraka iny tsisy nalana iny fa dia fa mihitsy ny fiainako fa ny fiainako tena eniko hoe novan'Andriamanitra ny fiainako marina ny tenin'i Jesosy hoe ko raha misy olona ao amin'i Jesosy Kristy marina ny tenin'ny Baiboly Korintana faharoa toko 10:7-10 ko raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy efa lasa ny zavatra teo aloha ireo efa tonga vaovao ireo zay zany tonga Jesosy natao tonga ota mba tonga ny olona izay mino azy ho afaka mifahotana tonga Jesosy nanaiky tonga ozina tamin'izy nantony teo ambony hazo fijaliana mba tonga ny olona izay mino azy ho afaka amin'ny ozina tonga Jesosy nanaiky tonga nahantra tena nahantra mba tonga ny olona izay mino azy tsy hantra intsony amin'ny lafin-javatra rehetra na ra-panahy na ranofo halleloia amen dia tonga Jesosy mandringana an'le manana ny hery fahafatesana dia ny devoly tafiditra anaty zany le fanahy mahatonga ny olona hiara-ny antso-jay hiara-ny fanikilihana ao amin'ny aniva ny ankonana ao amin'ny fiarahamonina any amin'ny toeram-piasana eny na atao am-piangonana dia mety hiara-ny fanikilihana ianao tonga Jesosy manafaka anao anafaka antsika amin'izany amen dia Jesosy volikilika tokoa mbola tany akibo izy dia efa nahilikiliky ny olona nety zazy mari reniny dia mba niangavo hotely mba hipetrana afana miteraka le zazy fandavana nataon'ny olona fa feno ny hotely rehetra normal satria nisy fotoan-dehibe tao Jerosalema tamin'izany fotoana izany nandodona tokantranony olona fa zay tokantrano dodomina dia nandada olo tsy sevitra fa feno fianakaviana atao aminay samy nanilika an Jesosy tao am-boka avokoa ny rehetra ny fiafarany dia voatery tao amin'ny tranona omby niditra tao Maria Josefa tao izy no niteraka an Jesosy Kristy niaran'izany Jesosy riavana malala mba hahatonga ny olona izay mino azy ho voavonjy manoloana an'io fanikiliana izay mahazo azy io amen raha ny marina nge zany riavana malala dia efa ao anatin'ny programman'Andriamanitra dia zao natao afaka amin'ny zavatra ratsy tak'izany ianao noho izany isika izay minsy nandray ary manana an Jesosy amin'ity androandroany ity dia natao andresy devoly alleloia satria efa nandresy Jesosy tamin'izy maty teo ambony hazo fijaliana dia natao andresy ihany koa izay mino azy sy izay manana azy eo amin'ny fiainana tsy misy avana eto fa na dia nareo samba tonga eto aza dia natao andresy devoly ianao ary tafiditra ao anatin'ireo devoly natao resy eo ny fanaratsy mahatonga anao voilikiliky amen androany azy raha moka ny fanaratsy io anao nandroaka ny fanaratsy io tsotra ampiasainao ny anaran'i Jesosy dia tsy maintsy mandeha izy tsy maintsy lasa izy misy amin'izy ireny bevava ihany zay tsy handeha tsara aloha no andinanao tena hoe maninona tokoa izay tsy mety mandeha sao dia misy fahotana tsy mbola ny bebanao tao zay mahatonga azy tsy mety mandeha sao misy fo mbola maloto ao mbola tsy mamela heloko ao zay mahatonga azy tsy mandeha fa raha ny marina ny devoly rehefa roana amin'ny anaran'i Jesosy dia tsy maintsy mandeha tsy maintsy miala na inona herina na inona fahefana andao nge tsika mamaky baiboly atao amin'ny Luka 10 hoe Luka 10 dia vakitsika ny 7:70 zao no voasoratra Luka 10
dia vakitsika ny 9:10 fakina amin'ny anaran'i Jesosy ny teny. Indro efa nomeko fahefana anitsaka menarana sy maikoka sy andresiny rehetra anana fahavalo ianareo ka tsisy ampaninina anareo. Manana fahasoavana be mihitsy tsika io no Jesosy zay efa ninontsika, zay efa neketsika ho tompo, neketsika ho mpamonjy, nampandrosoantsika ato anatsika, no Jesosy metsika toerana ato anatsika, dia ho Jesosy hoe omeko anareo miaraka amin'izay ihany koa ny fahefana entinareo manitsaka ny menarana dia voly ilazainy io, manitsaka maikoka dia voly ilazainy io, sy andresiny rehetra na na fahavalo. Tsy misy avana fa na herin'inona na herin'inona na hery manahoana na hery manahoana, efa nomenantsika fahefana andresena izany rehetrarehetra izany, dia tsy sampaninina antsika akory izany rehetrarehetra izany. Tsy fototra amintsika izany devoly hoe ianao namely ho asiko anao, fa ny devoly dia efa natao resy, ary tsika zay mpino dia afaka mandresy azy zato isan-jato. Alleluia, alleluia. Fa anankiray ihany koa dia ity, no Jesosy Kristy. Tena lehibe nge fahasoavan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy sy ny azy fijaliany, fa indraindray tsika tsy mahatakatra fa no Jesosy Kristy dia naverin'Andriamanitra amin'ny laoniny ny toerantsika zanak'olombelona. Andriamanitra rehefa nahary any Adama sy Eva, ilay olombelona voalohany, ary nametraka azy tao amin'ny saheteny, dia ny teny voalohany nataon'Andriamanitra tamin'ny Adama sy Eva, ny teny voalohany hoy fa tsy hoe teny natao teny atenatenana, fa teny natao n'Andriamanitra voalohany dia hoe manjaka. Omeko anareo ny fahefana, omeko anareo ny fanapahana amin'ny zavaboary rehetra. Zay zany ny teny nataon'Andriamanitra voalohany. Dia satria isika no Jesosy Kristy sy ny azy fijaliana dia navel'Andriamanitra eloka, navel'Andriamanitra afatsoana, no sasana tamin'ny rano Jesosy isika, dia ankehitriny efa napetraka navel'Andriamanitra amin'ny laoniny ny toerana misy atsika. Tahaka ny Adama sy Eva tsy mbola lavo, tsy mbola nalota tamin'izany fotoana izany. Zany ny toerana misy atsika io. Manana fahefana, manana fanapahana ianao. Ka raha resaka devoly, tsy io mihitsy ny rôle ka andiha io amin'ny fiainantsika, fa tsika izay manana Jesosy ny rôle ary natao andresy. Natao andresy. Ka androany ho avoakantsika amin'ny fanaratsy, matoka fanikiliana. Roantsika fanaratsy, matoka fanikiliana, dia tsy maintsy mandeha io. Androany io tsy maintsy mandeha. Androany io tsy maintsy mandeha. Alleluia. Amen. Anankiray fanampiny ihany koa, no Jesosy Kristy sy ny azy fijaliana, dia lasa mitafy aletena amboninahitra isika io, mitafy an'ilay voninahitr'Andriamanitra. I Adama sy Eva mantsy tamin'izy noharian'Andriamanitra dia nampitafian'Andriamanitra voninahitra, nampitafian'Andriamanitra ny voninahitr'Andriamanitra, fa tsy hoe nitanjaka araka fitenin'ny olona azy, araka fiheveran'ny olona azy, fa nampitafian'Andriamanitra voninahitra. Dia tsy nahita ny tena nitanjaka zany satria mitafy. Fa rehefa nalota i Adama sy Eva, dia nisolon'Andriamanitra tamin'ilay fitafiany voninahitra. Dia rehefa niala fitafiany normal, tanjaka zany izy, tahaka ny olona hoe nesorin'ny olona ny lamba rehetra tena kodina, dia mitanjaka zany ilay olona, tahaka izany mihitsy i Adama sy Eva. Nesorina tamin'ny ny fitafiam-boninahitra, dia nahita ry zareo nitanjaka, dia naka ravina viavy izy, natao ny sikinany, ny zairiny dia ny sikinany zany. Dia Andriamanitra moa tsara mpanao tsara, ka na dia efa nanota toy izany ary Adama sy Eva, dia tsy nampaninona an'Andriamanitra namono biby, dia nalaina le
ototra biby nataon'Andriamanitra fitafiana nentina nampitafiana any Tamaseva. Tena tsara ny tompo nampitafian'Andriamanitra cuir véritable. Za mba indraindray mba mitianana blouson cuir véritable fa tsy mbola nentinana mihitsy hatramin'izao. Nomen'ny olona ihany teo aloha teo fa ny tanany mihoatra ny loha-tanana, ny sorony aty amin'ny atsasaky ny sandriko. Dia ataoko iny moa fa dia aleoko nomeko olona izay sahaza azy. Dia Tamaseva nampitafiana an'izany. Dia hoy ny Baiboly, Romana 7:7 fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy misy manana ny voninahitr'Andriamanitra. Fa rehefa tonga tao amin'i Jesosy kosa isika dia navelany fahotantsika, navelany helokontsika, navelany fahatsoantsika, nosasana tamin'ny rano Jesosy isika, ary tao ambadik'izay dia nalain'Andriamanitra indray ilay fitafiam-boninahitra nampitafianantsika. Tsika miaraka manao FOTOAM-BAVAKA io zany zao dia mitafy ilay fitafiam-boninahitra. Amen. Olona manan-kajy ianao eto ambony tany, olona mana maisanao ianao, tsy ny devoly natao andihy eo anoloanao fa ianao natao anitsakitsaka azy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen, amen. Ry havana malalo, zao zany no tian'Andriamanitra tongavana amintsika rehetra amin'izao maolon'Andriamanitra antsika izao. Natao iaina amin'ny fiainana tsy misy fanaratsy mitoetra ato anatsika isika. Zay le izy. Nataon'Andriamanitra iaina amin'ny fiainana tsy misy fanaratsy mitoetra ato anatsika isika mandritry ny androm-piainantsika rehetra. Zay ny marina. Koa raha mino an'izany ianao dia hijoro hanohitra ny devoly izay nahazo toerana tao anatinao io, dia rehefa toeranao dia mandeha. Raha mino an'izany ianao dia hanohitra ny devoly hiala amin'ny fiainanao, hiala amin'izay zavatra ataonao. Ka rehefa roanao devoly dia miova ny tantaram-piainanao. Miova ny tantaram-piainanao. Ry havanao, Andriamanitra efa laza marina, efa navita ny andraikiny isika sisa no andrasin'Andriamanitra. Indraindray diso fijery ny olona, Andriamanitra no atsony androaka ny devoly eo aminy. Andriamanitra ô, Jesosy ô, roa io devoly mampatahotra amin'ny alina io. Andriamanitra ô, Jesosy ô, dia manila loatra ny jerenao fotsiny amin'izao, roa io devoly mahatonga ny olona ratsy toetra amiko io. Dia avy any an-danitra Andriamanitra miteny hoe, ndrisy zanako. Dia tsy fantatro moa fa ny fahefana mandroaka devoly nge efa tsy aty amiko intsony, fa efa nomeko anareo e. Efa nomeko anareo zany. Eny an-tananao eny izy, eny aminao eny le izy. Ianao no mila mampiasa ny fahefana nomeko anao. Zany nge le izy e. Tsy misy pôlisy, voatendro pôlisy dia apetraka eny an-tsisin-dalana eny, anakana fiara, dia mijoro fotsiny eo izy, ahoana tonga ny fiara hijanona. Sakana na resy mbola mitady hevitra ny tosirana, maika fa tsy sakananao. Dia telefonina lehibe anao avy ianao, allo, Andriamatoa commissaire, allo. Tsy misy mijanona mihitsy ny tôbily eto amin'ity lalana ity. Fa inona nataony lahany? Efa mijoro fa tsy misy mijanona. Olo tia, zany ka nampianarana ny latany amin'ny école. Sifle na sifle, ataon'izao ny tanana, dia mijanona io. Marina be mihitsy izay teny izay. Ampiasaina ilay fahefana, dia tahaka izany tsika pino io. Ampiasaina ny fahefana, ny fanapahana, izay efa nomen'Andriamanitra antsika, tonontsika ao anatin'ny fampiarana ny fahefana sy fanapahana, ny anaran'i Jesosy dia andeha ny devoly. Ka amin'izao fotoan'izao azy andeontsika rehetra hiaraka hivavaka. Hiaraka hivavaka dia saotra an'Andriamanitra fa fantatsika ny marina. Ary aorina an'izay indray tonga dia samy androaka ilay fanaratsy mahatonga antsika volikilika isika.
ho anareo zay matsapa fa victime amin'izany mihitsy eo fiainana dia andao samy androaka samy manilika fa naratsy amin'ny anaran'i Jesosy fa hiala io tsy androany fa tsy rapitso fa ny dia nio ihany amen na ary hoy aho hoe na dia maivana biariny ny mission eo fiainanao dia aza mionona fotsiny amin'izany ianao fa avoay izy fa ny sitrapon'Andriamanitra dia hoe izy rery ihany ny ray ny zanaka ny fanahy masina izy rery ihany no monina sy mitoetra ato anatsika mandra-pialantsika eto ambony dia tany ity izy rery ihany koa sitrapon'Andriamanitra hoe eo amin'ny fiainantsika sy eo amin'izay zavatra ataontsika mandritra fahavelomantsika eto ambony dia tany ity inoko fa rehefa manao hetsika anao androaka ny fanaratsy anilika azy iovandroany ny tantaram-piainanao andao aza tonga dia vavaka daholo tsika rehetra samy mivavaka izy samy mivavaka izy tsy misy bitsibitsika samy mivavaka izy ary tratra ihany ny vavaka irantsika manao zany zao a samy mivavaka izy misaotra an'Andriamanitra satria fantatrao ny marina fa raha matsapa kosa anao fa mbola misy fahotana eo aminao dia manao fa fifonana miala amin'izany fahotana zany raha tsapanao fa manana fo maloto ianao fo tsy mety mamela heloka dia diovy ny fonao amboary ny temponao satria matoka ny devolo mamikotra sy miazona anao zany samy mivavaka arak'izay tsika rehetra samy mivavaka arak'izany a tsika rehetra ataovy zava-dehibe amintsika mihitsy ity fotoana androany ity samy mivavaka tompo ianao no Andriamanitra efa ty anay tamin'ny alalany zanako ilay tokana dia Jesosy Kristy izay natolotra ho faty teo ambony azy fijaliana ankehitriny dia vavaka aminao zahay mamelany ny heloka rehetra mamelany fatisoana rehetra ary fafana androany amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny alalan'ny ran'i Jesosy ny ratsy rehetra vita n'ity fiangonana ity ary ny fo dia ataonay madio ataonay mamela heloka mba ahafahanay mandray fahasoavana avy aminao Andriamanitra fantatro fa tia anay rehetra ianao androany samy mandroaka ilay fanaratsy mpanikilika azy ianareo samy mandroaka ilay fanaratsy matoka anareo volikilika ianareo ray amin'ny anaran'i Jesosy zany ailio amin'ny anaran'i Jesosy zany teneno amin'ny anaran'i Jesosy zany samy mandroaka izy samy manilika izy samy mandroaka izy samy manilika izy toery ihany resinao io ifanahy ratsy matokana volikilika io ihany koa izy no matokanao tsy tafita izy no manakana anao tsy ho tafita roay amin'ny anaran'i Jesosy izy asevy mandeha amin'ny anaran'i Jesosy izy
asa mandeha izy, asa mandeha izy. Ampiasao ny fahefana zay efa nomenantsika, fahefana sy fanapahana zay efa nomen'Andriamanitra antsika tao amin'ny Jesosy sy ny azo fijaliana. Mpandresy isika rehetra androany, mpandresy zao fiangonana zao androany. Ataovy mafy ny antsonao, ataovy mafy ny délivrance. Roy amin'ny anaran'i Jesosy ny devoly, mahatonga volikilika. Toy izany ny famoahana fanaratsy amin'ny anaran'i Jesosy, ny falina azy amin'ny anaran'i Jesosy. Noho ny fahefana sy fanapana efa nomenantsika dia hivoaka mpandresy isika, hivoaka mpandresy isika.
ty izany vavaka elaela hoy iaho zao vavaka irantsika manao zao a ady ataontsika amin'ny devoly ity tsy angatantsika andro fa le vonitsika amin'ny anaran'i Jesosy visiny natao andresisika rehetra natao andresisika rehetra dia angatantsika mbangina apetrao eo amin'ny fonao ny tananao marina fa le fanaratsy matonga antsika voilikilika no roana fa na inona karazana fanaratsy a avoakatsika miaraka amin'izay ihany koa androany tompo mangataka aminao aho mba homenao famindrapo reto fiangonany reto fantatrao ny tantaram-piainana ny tany aloha tany sy ny tantarany ankehitriny ary ny zavatra mbola ho avy eo aminy azy fantatrao noho ny amin'i Jesosy maty teo ambony hazo fijaliana nandatsadra teo ambony hazo fijaliana nalevina dia mamindra fo amin'izao fiangonana izao ianao ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho afahako retony reto amin'ny gadra sy ny fatotra ataony devoly mahatonga azy mahatonga ny olona hiara-ny antso-jay hiara-ny fanikiliana mivoaka daholo rehefa naratsy ireo na inona karazana na inona herina araka ny fahefana sy fanapahana menahy dia mandidy anareo ny fanaratsy tonga dia mivoaka avy ao anatin'ny olona mivoaka avy ao anatin'ny olona izy avelantsika andeha eno tsara fa misy zavatra iongotra ao anatinao ao izavatra hiala avelao za andeha tompo efa namela iroko andretondreto efa namela amin'ny fatsony ka dia tsy misy azony devoly amikirana etsony tonga dia mivoaka fanaratsy manodidy anao ao rifanahy mahatonga fanikiliana manodidy anareo amin'ny anaran'i Jesosy amiala manodidy anareo amin'ny anaran'i Jesosy amiala zay tokony hivoaka amin'ny alalan'ny fiamahery dia mihika dia lasa mandeha amin'ny anaran'i Jesosy tonga dia mandeha tonga dia mivoaka avy ao anaty ao voaka le fanaratsy tsy misy toerana ho anareo intsony amin'ireo olona ireo efa navotan'Andriamanitra ny fanahiny dia votan'Andriamanitra ny tenany sy ny ainy tsy azony devoly hipetrahana miala amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy tonga dia mandeha zavatra ratsy ny rehetra nentinareo tamin'ireo olona ireo tonga dia esorina ihany koa esorina levonina amin'ny anaran'i Jesosy tonga dia miala tonga dia miala ianareo ny mahatonga andreo olon'ireo alan'ny olona mainty tsy ahoana ao amin'ny ankonana any amin'ny toeram-piasana any amin'ny toerana izay rehetra alehana ianao no nanao zavatra ratsy amin'ireo olon'ireo ka nisy faravana ny fiainana tapitra androany misy ianao miala amin'ny anaran'i Jesosy 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 anga ny ray miainga daholo ny fanaratsy rehetra mipotsika avao anatin'ny olona ny fanaratsy manesika 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 tonga dia mipotsika avao anatin'ny olona fanaratsy tonga dia mivoaka avao anatin'ny olona tonga dia mandeha tonga dia mandeha
kiala miala eo fo le fanampitona vesatra miaraka fanampanikilika miala eo fo tsy azonao katraina ny fony olona miala eo fo miala eo fo miala mianara Jesosy miala mianara Jesosy antiakaina miafatrafatra daholo rehetra miafatrafatra dia mivoaka miafatrafatra dia mivoaka lasa mandeha ihany tsisy ato mbola ipetranareo eto tsisy ato mbola ijalonanareo ami'retondreto lasa mandeha amin'ny anaran'i Jesosy lasa mandeha amin'ny anaran'i Jesosy mivoaka eto fo maratsinao ao amin'ny akonana natao afaka retondreto any amin'ny toeram-piasana natao afaka retondreto any amin'ny asa fivelomany any natao afaka retondreto amin'ny zavatra izay ataony natao afaka retondreto zay mandeha ihany mivoaka ihany lasa amin'ny anaran'i Jesosy lasa amin'ny anaran'i Jesosy misaotra Andriamanitro tia andretondreto anao ary afafako ny ran'i Jesosy ho amin'ny retondreto amin'izao oro zao ka ho afaka izy voavonjy izy toka manana fiainana vaovao izy azo dera sy voninahitra anao ny amin'izany fahasoavana lehibe ataonao aminay izany misaotra tompo o ny rany Jesu o ny rany Jesu o ny rany Jesu no mana ty ho ay Padresi aí. Fakai sotra Andriamanitra fa noho ny fahasoavanao lehibe dia nombanao tamin'ny hery sy fahefana amponomponao ka nitondra fanafahana ho an'ny olona ny teny izay nambarako teo sy ny vavaka izay nataoko mitsodrana ny retolondreto aho ho amin'ny fanafahana feno ary hosokafako manomboka izao ny lalam-pahasoavana lalam-pitahina lalam-pombiazana lalam-pandresena ny lalam-pakakana sokafaka amin'ny anaran'i Jesosy tsy mikatona intsony izany sotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy amen ho fanehoantsika fisaorana an'Andriamanitra dia anao hira anankiroa mifanesy eo am-pitsaganantsika tena hifaliana iravoravona. Halleluja. Mino fa afaka ianao amen ilay fahefana avy any an-danitra mihitsy no efa nomenanao amen mino fa raha andeha ianao dia omby be sa tsy izany ve satria efa nomena fahefana ianao amen anitsaka mainka sy mena rana ka tsisy ampaninanao akory izany amen halleluja andao tsika hideran'Andriamanitra avy hatrany.
nana fa fiainanao de misy fagagana hanitsaka mena rano nadosakosatany mareto mandringana saiky amory nandona lamba fa tsy tamany esfaefana miaiky taolony ray tanàna fa fiainanao de misy fagagana hanitsaka mena rano nadosakosatany mareto mandringana saiky amory nandona lamba fa tsy tamany matahotra fa iombanao jesosy a mandehana am'izao herinao izao amen manana fahefany anao sasy zany ve halleloia andaotsika mbola iteran'andriamanitra ame voninahitra azy lay mpanjaka ny voninahitra izy lay mpanjaka ny mpanjaka ho tafiny voninaina anao amen na halleloia de raha fonao rehetra jesosy tavartoko
voninahitra an' jesosy olo iteka iantsika rehetra tompoko iteka satria nandresy iteka satria nandresy halleloia ao reno amin'izay ny finonao fa tsy ny devoly natao hidomino amin'ny fiainanao fa itsika natao andresy azy no jesosy kristy jesosy jesosy tianay mombanay mandrakizay sa tsy zany ve halleloia dia farantsika ny fotoana niarantsika teto androany a dia hivavakatsika ray malala ray ny masina ray ny zeny an-danitra misaotra anao zahay ny amin'ny fotoam-pivavahana zay mitondranao anay tamin'ity androandroany ity sady notahinao be mihitsy misaotra ihany koa ny amin'ny teninao marina ary tsy maintsy tanteraka eo amin'ny fiainanay fa izahay zao dia natao afaka amin'izay gadrany devoly ary natao andresy malona ny asany devoly ary ny fiainanay dia natao fiainana miavaka eto ambony tetany ety misaotra ray omena voninahitra mandrakizay ianao amin'ny anaran'i jesosy halleloia amen dia miravatsika tompoko dia amin'ny herin'ny ray azadino